faharoapolo izao manoloanantsika izao miakanjo tsara adian'ny faharoapolo solodoko Andriamatoa Tale Général solotenana Ramatoa Ministry ny fampananana azy fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa Ramatoa Tale Paritra eto Analamanga Ramatoa solotenan'ny Tale Général ny Senam Andriamatoa sy Ramatoa isan'ny tapaka sy namana olo manan-kaja maro miaramila sy sivily tompo klasy tompo vavy atsaina isany tambo mitisy tambo mitady kosika tompo ka tafahoana ny tisy manina kotolorana ny araba soa araba tsara isika rehetra vory manatrika etona ny voalohateny dia misaotra n'Andriamanitra lehibe tokoa isika ilay antony zao rehetra izao ny vibona sy ny tantana ary nanome hery sy ny tolotsaina nanome ihany koa ny tombonandro ahafahana miona ary manantanteraka izao fikasana izao koa atolotra n'Andriamanitra ny saotra sy ny dela mihaja izay efa azy hatramin'izay ka ho mandrakizay dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ny amin'izao fotoana izao raha farahariny aina Benedictin Oliva Kalu Théodosie Jarasu Victorine Sulalena Marie Augustine Marie Émilie Clarisse Randia Koutniana Kamsarbit Falsou Zilis Vulasu Noeline Zay mivoaka tamin'ny fomba ofisialy ny faharoapolo miakanjo tsara sika rehetra tsy manavaka Sarsa,